Ny mikasika ny rivodoza izay nandalo tao Toamasina moa dia tsy vitan'ny fanjakana irery ihany ny fanarenana any Toamasina hoy ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikael. Taorian'ny fandalovan'ny rivodoza dia potika hatrany amin'ny 70 isanjato i Toamasina hoy ny filoha Colonel Mikael. Maro ireo tokantrano sy fotodrafitrasa rava tanteraka, ny sakafo no filana maika indrindra amin'izao fotoana izao hoy izy hatrany, ankoatran'ny fanitso sy ary nahazo hahafahana manarina haingana ny fahasimbana. Manoloana ny haben'ny fahavoazana dia nambaran'ny filoha ihany koa fa tsy ho vitan'ny Madagasikara irery ihany ny fiatrehana izao krizy izao, ka ny antsoa ny fanahanana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eto an-toerana. Ilaina ihany koa ny fanamafisana ny mpiasan'ny jirama mba hanafainganana ny famerenana amin'ny laoniny ny herinaratra sy ny rano any an-toerana hoy izy hatrany. Nitondra teny fankahirizana ho an'ny mponina Tamatavy ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha Andry Nirina Rajoelina. Amin'izao fandalovan'ny rivodoza izao dia mahatsiaro manokana anareo vahoaka ny fakitra antsinanana ny tenako indrindra ny ao Toamasina hoy ny filoha Rajoelina. Nanimba sy nandrava ary nandrodana sy nandripaka tokantrano sy fotodrafitrasa maro ny rivodoza, fianakaviana maro no very fialofana sy fananana, nohon' izany dia mankahery manokana ireo izay namoy zanaka sy havana ihany koa ny tenako hoy ny filoha teo aloha Rajoelina. Miray fo tanteraka aminareo aho na dia lavitra aza ankaiky ny fokatrany ianareo ary mino sy manantena ahafahandriamanitra no hitondra fankaherezana ho anareo ary hampijoro sy hampitrakatsika tsirairay avy indray. Noho ny farany moa dia nilaza ihany koa ilay filoham-pirenena teo alohany hoe na dia mafisarota aza ny zavatra trentsika dia azakivy isika, azaketraka fa mijoroa sy mitraka hatrany, koa samia isika rehetra ho tahin'Andriamanitra hatrany hoy ny filoham-pirenena teo aloha raha nitondra ny teny fampiononana ho an'ny vahoaka ny Tamatavy. Raha vantany voa ny poitra tampoka moa ny filoham-pirenena teo aloha dia raikitra ny rombo tao anatin'ny komantera, misy ireo mankasitraka ity filoham-pirenena ity, misy ihany koa ireo manakihana mafy. Ndeha moa arantsika kely ny lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena teo aloha izay mentefa amin'ny vahoaka malagasy indrindra ireo avy any Toamasina. Ry vahoaka malagasy, noho ny fandalovany ty rivodoza izay nandrava sy nandripaka ary indrindra nametraka takaitra teo amin'ny tsirairay avy, teo amin'ny fianakaviana maro noho ny faharavan'ny fananana ary indrindra matsiaro manokana ny ray aman-dreny izay namela zanaka namoy zanaka, namoy havana, namoy ralahy, namoy anabavy tao anatin'izao fandalovany rivodoza zao. Ao aorianan'ny faharavana dia tsy maintsy misy foana ny fanorenana ary tsy maintsy misy foana ihany koa ny fanarenana, ka dia ny zava-drehetra dia akintsika an'Andriamanitra izany no amin'ny tanjatsaina atsika tsirairay avy hiatrika an'izao fotoatsarotra izay lalovantsika zao. Toamasina dia anisan'ny tanàna izay nalovantsika fotodrafitrasa maro ary tanàna izay anisan'ny nametsika zany hoe endrika vaovao, nameny fanantenana ary nameny zany hoe zavatra nirin'ny tsirairay avy zany ao anatin'izay hoe mba ho tanàna moderna izay. Nanao tsika ny Miami, nanao ny boulevard Ratsimilao, nanao ny voie rapide, nametraka ihany koa an'ireny gymnase, toeram-pianarana sy ny zavatra maro samihafa izay tsy voatanisy izay. Ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana tao an-tampon-tanàna, nefa indrisy moa fa indray mikipy-monja dia potika sy rava daholy izany zavatra napetratsika izany. Manana ny finoantsika fa ny zavatra rehetra dia misy lalan'Andriamanitra, na tsy izany nefa dia mankahery anareo tsirairay avy. Ny tenako moa dia fantatrareo fa lavitra anareo nefa ny foko kosa dia manakaiky anareo ary mino sy manantena fa Andriamanitra no ankahery sy ampijoro sy ampitraka atsika tsirairay avy. Azakivy, azaketraka fa mijoro mba hiposaka ilay masoandro ao am-potsika sy ao amin'ny tanàna misy atsika tsirairay avy. Mankasitraka, mankatelina ary ho tahin'Andriamanitra rehetra. Eno moa ny lahateny izay nambaran'ny filoham-pirenena teo aloha Andry Nirina Rajoelina izay miantefa amin'ny vahoaka malagasy indrindra ny mponina traboina izay any Toamasina. Fa ny 11 febroary 2024 kosa mbola tany Toamasina fakitra antsinanana tonga nijery ny fahavoazana tao amin'ny Universitény Barika 5 indray ny filohan'ny fanavaozana tsy iza moa izany fa Andriamatoa Colonel Mikael. Rava hatrany amin'ny 70 isanjato ireo fotodrafitrasa rehetra ny trano fianarana ary ny tranon'ny mpianatra. Eo
mampandrindrana ny fomba hitsinjarana ireo fanampina izay ankehitriny ary efa nanafatra ny ZNZ hanolotanana ireo mpianatra amin'ny fanarenana ireo simba hoy ny filohan'ny fanavozana Colonel Mikael Tompoko vavy sy tompoko lahy. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.